Fa ny farany herinandro lasa teo kosa no nanatanterahana ny concert de Noël eo anivon'ny FGKM Andrenary Fiderana izay niarahana tamin'ny Meva Gospel sy ny The Voice of God. Etsika izay manamarika sahady ny fety Noël ity etsika nitanterahana ity ary nahavory olona maro moa izany etsika izany. Ny tarika Meva Gospel sy ny The Voice of God no nanafana ny lanonana hanomena ny anarana hoe concert de Noël izay nitanterahana tenenivy FGKM Andrenary Fiderana tamin'ny faran'ny herinandro ity. Araka ny izany anaran'izany dia efa hetsika tafiditra ao amin'ny fankalazana ny fetin'ny Noël sahady izany fampisehoana izany sady hetsika natao hitoriana ny filazantsara ihany koa no fitariana tanora any amin'ny alalan'ny gadona gospel. Groupe The Voices of God sy Meva Gospel dia nikarakara ny concert atao hoe Asandratoavo izay isan'ny fandraisany anjara amin'ny fankalazana ny Noël tamin'ity 2014. Ny tanjona tena hoe nizany tratrarina tamin'ity fampisehoana anankiray natao androany ity dia ny anaparitaka ny filazantsara zany maximum amin'ny fomba tena hoe farak'izay azahoana olona betsaka zany satria nataony maimaimpona raha teo moa le fampisehoana androany dia mba izany hoe nanaparitana ny filazantsara moko moa andro Noël fahaterahan'ny mpamonjy amin'izao fotoana izao dia izay koa nizany nasongazo natao anatin'ilay izy hoe mba ho fantatry ny olona rehetrarehetra hoe ho avy ny mpamonjy hamonjy atsika izy. Raha mikasika ireto tarika ireto manokana dia saika avy any amin'ny faritra sy nanosy avokoa no niatombohan'izy ireo ary tonga ny andro teto andrenivohitra ankehitriny ary dia namorona izany tarika izany. Ankoatra ny tamin'ny faran'ny herinandro iny dia mbola isany koa ny esika maromaro izao tanterahana amin'izao volana desambra izao tafiditra amin'ny fankalazana ny fetin'ny farantaona ihany koa.